Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Manao ny anjaranao ve ianao sa miandry fahagagana fotsiny? Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Misy tantara mahafinaritra voasoratra ny amin'ny Josoa toko 10 any. Niady tamin'ny mpanjakan'ny Amorita miisa 5 ny Israely tamin'izany fotoana izany, ary i Josoa dia nampahirezin'Andriamanitra, nomeny ny teny fikasana. Eo amin'ny 9:9 dia nambarany manao hoe: "Aro Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra azy, fa efa natolotra eo an-tananao izy, ka tsisy hajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza." Izany hoe efa nambara sady fa handresy Josoa eo anatrehan'ireo fahavalo ireo, ka tsisy na dia iray amin'ireo aza hajanona eo anatrehany. Kanefa rehefa nandray an'izany teny fikasana izany Josoa sy ireo vahoaka miaramila izay miara-dia taminy dia tsy mipetra-potsiny hoe fanomen'Andriamanitra antsika ireo zany, ka dia ninona ho ataontsika na tsy hetsika eto ary tsika dia efa handresy foana, na koa hoe andao miaramila vitsivitsy fotsiny zany sisa anao fa efa resintsika foana ireo. Fa tena nanao paikady izy. Raha vakinao ilay andin'ny soratra masina, ohatra fotsiny izao ny 9:7 dia izy manao hoe: "Ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa ka nanao lavalina avy tany Gilgala izy." Izany hoe tonga tampoka, namely tampoka zany Josoa, nandeha alina izy dia nirotsaka-alina tamin'ny alina zany ireo no atakeny tao. Izany hoe tena nampiasa paikady izy, na dia hoe nomban'Andriamanitra dia tsy niandro fotsiny tamin'izao, fa tena nisy paikady nampiasainy mihitsy tao anatin'izy, ary tena nandresy izy. Dia tao anatin'izany ady izany moa Andriamanitra koa niasa, teo koa ny paikady nampiasainy zareo dia tena niara-miasa mihitsy ilay finoana sy ilay asa. Izany hoe tsy niandro fahagagana fotsiny, fa tena nisy anjarany tao izay nataony tsara araka ny tokony ho izy. Ny fanahy masina ry havana dia tsy miara-miasa amin'ny olona kamo, na ny olona malaina, na ny olona tsy te hanao zavatra izany, fa ny finoana izay ananantsika, fa momba antsika Andriamanitra, manampy antsika Andriamanitra, miasa ao anatintsika Andriamanitra dia miteraka asa zany. Ary izany foto-kevitra izany tsy hoe ny testamenta taloha ihany no ahitantsika azy, fa na ny testamenta vaovao koa aza. Raha mijery ny bokin'i Jakoba izao tsika dia ambarany mazava mihitsy hoe tsy fantatrao ankoatra izy fa foana maty mihitsy ny finoana raha ohatra ka tsy arahana asa. Ary amin'ity an'io dia te hitarika ny saintsika, satria be dia be tsika ny mieritreritra hoe rehefa mino fotsiny dia izay. Tena misy asa takiny io ry havana, ary Jesosy Kristy raha ny teny, tsy izay manao amin'ny tompokotompoko izy no hiditra fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiky izay any an-danitra. Ilay tompokotompoko dia finoana zany, fa ilay manao ny sitrapony ndraiky izay any an-danitra, izay ilay asa izay ilay fankatoavana fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ndraiky. Ka miara-miasa tsara ny finoana sy ny asa. Ohatra fotsiny izao vao tsy ela akory nisy olona dia hoe marary hono izy, misy zavatra mivotony eo amin'ny onony dia hoe tsy hanantona dokotera fa hivavaka fotsiny, hampiasa finoana entiny miatrika an'ilay izy. Dia izao hoe tena miara-miasa tsara mihitsy ny fitsaboana sy ny vavaka. Manana finoana anao fa hositran'Andriamanitra, inona kosa ny paikady entinao miatrika an'io aretina io, inona ny azonao atao? Dia azonao atao tsara mihitsy ny manantona dokotera, ary tena azonao atao mijery izay dokotera tena farany mahay ahafahana miara-mitsabo amin'ilay finoana izay anananao. Dia tahaka izany koa ny mpiasa. Raha ohatra ianao ka mitady asa dia ianao hoe za mino efa nomen'Andriamanitra teny fikasana fa ho ataon'Andriamanitra hoe izy no hitantana ny zanany sy ny asa-tanany adidiny any. Raisintsika daholo ilay tenin'Andriamanitra rehetrarehetra izay tena tsara mihitsy ananantsika izay finoana izay, fa aiza kosa ny anjaranao? Inona ny paikady entinao miatrika izay le hoe fitadiavana asa izay? Asa tokony amboarina ve ny CV, sa tokony ilay fomba fitadiavana asa mihitsy no amboarina? Vao tsy ela koa zao nahalala olona ny tantaran'izany mihitsy hoe ny fomba nahitany asa zany dia tena miala tamin'ilay fomba fanao mahazatra mihitsy izy. Fa izao nijereva n'ilay orinasa hoe ty orinasa ty no tiako iasana, dia nijereva ny zavatra ataon'ilay orinasa, dia hoe inona zany ny zavatra tsy ampy amin'ny zavatra ataon'ireto olona reto, na mety hoe fay amin'ny asan'ny zareo, dia inona no ndraisiny, dia inona nanaovany projet kely hoe manana vahaolana dia nidresaka izy hoe ny orinasanareo dia manao an'izao ary hitako hoe misy an'ity zavatra ity tsy ampy, nefa raha misy an'ity dia tokony hodivoaka tsara ohatr'izao, dia za mahay an'io, za afaka manao an'io, za afaka manampy an'io, tonga izy dia voaray. Izany hoe mila paikady tsika ry havana, fa tsy hoe mino fotsiny tsika dia mijanona amin'izay finoana izay, fa tena misy asa takiana ao anatiny. Raha mpianatra ianao dia tena zany mihitsy, mivavaka ianao ary tena mino ianao fa momba anao Andriamanitra, hanolo-tsaina anao izy, hampianatra anao izay rehetra tokony alehanao izy, fa ao ambadik'izay inona no andraikitrao, inona no anjaranao, vitanao ve ny anjaranao? Mila miasa tsara dia mila miasa mafy rehefa miaraka amin'Andriamanitra, rehefa manana finoana, fa tsy hoe mino fotsiny dia manao kilavaka
dia avy eo mieritreritra hoe fa maninon'Andriamanitra ny tsy nanome anahy ity zavatra ity. Anisan'izany koa ohatra zao ny hoe be dia be ny olona no ao anatin'ny hoe mitady vady. Dia ianao tena manana finoana fa omen'Andriamanitra izay vady sahaza tokony ho anao ianao. Fa avy eo amin'izay inona no andraikitra, inona ny anjaranao, inona ny paikady ary ataonao ahatanteraka an'izay sa hoe miandro fotsiny ao an-trano ao ianao. Dia izay ilay ambara eto manao hoe manao ny anjaranao ve ianao sa miandro fahagagana fotsiny ao an-tokantrano ao. Dia tahaka izany koa ravana, na dia tokony fitoriana ny tenin'Andriamanitra aza dia tsy hoe asan'ny fanahy fotsiny izany dia miandro izay omen'ny fanahy fotsiny, fa ianao koa inona ny paikady azonao atao. Sao dia tokony anao fikarohana ihany koa ianao, sao dia hitady izay rehetra azonao atao ianao, ataovy ny maximum. Mila manao maximum antsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra koa mameno tsara indrindra ho antsika. Dia izay rehefa miaraka izay, rehefa mahatakatra an'izay tsika, dia izay ilay tena hoe fahombiazana entsika miatrika ny zavatra rehetrarehetra. Eto anefa dia Maria kosa fa ilay asa izay atao dia asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy hoe tia azo an'ity posta ity dia manana finoana dia hanao asa dia ilay asa ataoko raha tsy olitra kolikoly azahoana an'izy, tsy miara-miasa amin'izany indray ny finoana fa asa tsara no iarahan'ny finoana atao. Ary na dia ny tenin'Andriamanitra aza dia milaza an'izany. Hoy izao ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Filipianina 2:12 miasao izy amin'ny tahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjena anareo. Izany hoe ilay famonjena izay raisinao dia misy asa izay takiana ao ambadika izany. Anio aravany dia te hitarika antsika mihitsy ao anatrihanao toe-javatra izay eo anatrihanao io. Manana fotoana anao fa hanampy anao Andriamanitra, manana fotoana anao fa hamoakanao ho mpandresy Andriamanitra ao anatin'izany, ary manana fotoana anao fa azonao Andriamanitra atao ny zavatra rehetrarehetra. Fa inona kosa no anjaranao sy andraikitrao, inona ny paikady apetraka ao ahataterahanao an'izay. Te hitaona antsika eritreritra ao anatin'izao video izao fa aza mijanona fotsiny amin'ny hoe mino dia izay fa tena miara-miasa amin'ny finoana ny asa mba ho velona ny finoantsika. Ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.